Fanadidina farany rahantsika amin'ity hariva ity sy dia niazakazaka fiarakodia satria dia ho tanterahana amin'ny herinandro manaraka eo ny dingana manaraka amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara tominarina hoe Raliboe ny hany mahajanga moa no anatanterahana izany fananana izany volona tanteraka ny ekipazy Boum Bertin amin'ity fananana ity mitondra fanazavana mikasika indrindra izay. Ny équipage Boum Bertin dia ame surprise noho ny fiarahana amin'ny mpanohana anay zany amin'izao fotoana izao any Majanga izay zavatra tena ataoko hoe mba sangany zany teto amin'ny rally malagasy mba ahafahana hoe misy zavatra ifampizarana amin'ny mpakafy rally. Zay ny teneniko hoe vonona foana ny team Bertin amin'ny zavatra tsara ho an'ny mpakafy ny sport automobile. Équipage Boum Bertin zany dia efa niezaka niomana hatrizay ka hatramin'izao mitarika vonjy-maika moa zay amin'ny championnat de Madagascar amin'izao fotoana izao dia miezaka zay hoe mba ho hitazona zany hatramin'ny farany zay moa ny faniriny fa io mahita azy hoe ao anaty rally io amin'ny marally sport mécanique azy dia zay no teneniko hoe ny mpandresy tsy hobiana ndresy tsy akorainy zay vonona mandrakariva ary manao fair play foana zay rehefa ohatra ka resy sanatsy hoe sanatsy hoe resy dia lasa mitoto vary fa tena mbola vonona zay anandratra ny sport automobile de Madagascar. Ny incident zay niseho tamin'ny herintaona moa zay nahazo ny équipage Boum Bertin zany dia mazava ho azy fa atao anaty spécial le izy ny zavatsy iny tsy hoe natao fananina na ho an'ilay olona nanao an'ilay incident zany na mety hoe fananina ihany koa fa ny zavatra hita aloha dia hoe fait du rally zany izy dia nekenay zay ny teneniko hoe manao fair play ny équipage Boum Bertin miatsika an'ireny zavatra ireny satria ny ady voalohany zay tamin'iny dia tratran'iny tomobile atao anaty spécial iny zay nanelingelanay nandritsy ny ataoko hoe 300 mètres 400 mètres teo dia manaiky zay fa hoe zay ny anjaranay zany mino zay ary manatena ho an'ny organisateur zany mba tsy hisy ny zavatra toy ireny na iverina intsony fa manatena zay fa tena hoe rally misy en toute sécurité zany nitadiavinay raha izay faharoa mba rally vacances araky ny teniny zareo dia tena fialamboly sy fahafinaretana no azosika mianakavy ihany. Izay ihany koa no mamarina ny fandaharantsika amin'ity hariva ity sy sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany sorana ihany koa ireo namana teknisianina niarany asa hatamin'ny tontolo andro ity izany eo ihany koa ny botika CMA sy nampiakanjo anay namana mbolatiana tamin'ity hariva ity dia mametraka ny veloma ao mandram-piona ho amin'ny herin'ny noto izao indray.